Faly miarabantsika tsy irery avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina isika amin'ity zoma maraina fa 5 volana desambra ity. Misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny ny heriny sy ny fahazavany hatrany koa ary mangataka ny fiasana hatrany isika mba tonga antsika ahery ampinoana ny fanarahana azy. Lohanderantsika ny amin'ny mofinaina io dia vavaka isika. Tomba Andriamanitra eo velom-pisaoranao zahay no fitantananao anay. Mangataka aminao indrindra zahay mba hitoeranao anatinay ary ihany koa amboary izahay mba ho fanaka voatahy tokoa entina hanambara ny fahasoavanao amin'ny hafa. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe mibeba raiso ny fahamarinana. Aina amin'ny Lioka 2:1-7 sy ny 10 manao hoe ary hoy izao aminareo, mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, tondony dia ho voana ianareo. Fa izay rehetra mangataka no mahazo ary izay mitady no hahita ary izay mandondona no ho voana. Amen. Tsy maintsy atolotra tanteraka ao an'Andriamanitra ny fo mba ahafahany manavao sy manamasina antsika ary manao antsika ho mendrika ny lapany any an-danitra izy. Tsy tokony handro fotoana manokana zany zasy ianao fa na dia izao aza dia tokony hanolo-tena ho azy. Heverinao ary ve fa azonao atao ny hiala tsikelikely amin'ny fahotana? Ilaozy indray mandeha izay zavatra voahozona. Ankahalao izay zavatra tsy tian'i Kristy, tiavo kosa izay zavatra tiany. Tsy efa nanomana ny fanadiovana anao amin'ny fahotana ve izy tamin'ny alalan'ny fahafatesany sy ny fahoriany? Rehefa manomboka mahatsapa isika fa mpanota ka mianjera eo amin'ilay vatolampy ary torotoro dia mamihana antsika ilay Sanjo mandrakizay ary sotominy anakaiky ny fon'i Jesosy isika. Amin'izay dia ho babiny toetra ny mahateo ity isika ary ampaharikoriko antsika ilolazaintsika ny fahamarinantsika io. Hoy Jesosy manao hoe sambatra ny malahelo am-panahy fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Feno fahasoavanao amin'Andriamanitra ary azontsika atao ny mahazo ny fanahiny sy ny heriny amin'ny fatra izay tena hoe feno. Aza mivelona amin'ny voa izay voapokatiny ity fanamarena teny ity fa manatona an'Andriamanitra, manana ny akanjo tsara indrindra, azo ny atafy ianao izy ary mitsotra andray anao ny sandrany. Ny ten'Andriamanitra no manam-pirofo ny fisiny. Tsy mila miandry fihetseham-po miavaka ianao vao iny fa mandre anao tokoa Andriamanitra. Tsy tokony ho fepetra iankinan'ny finoanao ny fihetseham-po satria miovaova ohatran'ny rahona ireny. Ary mila manana zavatra mafy eo ary antsika mba ahafahana hanana fanorenana mahakasika ny finoana. Manana hery izay tsy manam-petra. Io hery io dia avy amin'Andriamanitra ary efa nilaza ihany koa izy manao hoe mangatà dia omena ianareo. Mbanjinika Alvaria, tsy efa nilaza ary ve Jesosy fa izy no mpisolo vavantsika? Tsy efa nilaza ve izy fa raha mangata zavatra amin'ny anarany isika dia ho azontsika izany? Tokony anatina an'Andriamanitra isika ny mampanota mibebaka antsika amin'ny anaran'i Jesosy ilay mpisolo vava avy any an-danitra ary mankeo amin'ilay ray mpamindra fo sy mpamela heloka sady mino fa ataony izay efa nampanantenainy. Engany ho tanteraka aminao tokoa izany ahafahanao mahatsapa indrindra ilay fahasoavan'i Kristy izay tsy manam-petra. Amen. Tomba Andriamanitra misaotra anao izany amin'izany teninao izany, mangataka aminao indrindra izahay mba hitoeranao eo amin'ny fiainanay. Ianao fa nilaza mangatà dia omena ianareo, mitadiava dia hita ianareo, tondony dia ho voana ianareo. Mangataka izahay iray mety izy ianao hitoetra ao amin'ny tokantrano tsirairay avy mampanomponao izay miaina izao fandaharana izao ka ny fahamasinanao anie handrakotra ny fiainan'ny fianakavianay rehetra. Anaran'i Jesosy, amen.